ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valomirabantsika ry havako malala tratra ity alatsinainy fa 5 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra hotsika dia ny boky epistily nosoratan'i Jakoba toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny 7:20. Jakoba toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny 7:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo mamangy ny firenena 12 monina ny pelezana. Ry rahilahiko, ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara ny fankapanahy samy hafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Araoka ny faharetana hisiasa tanteraka mba ho tanteraka ny tonga sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Araha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa ary dia omena azy zany. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory, fa izay mianahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanapohandray zavatra amin'ny tompo zany olona izany. Olona mirosaina izy, miovaova amin'ny alehany rehetra. Aoka ny rahalaza ambany hanao ny fisandratana ho rehareny, fa ny manan-karena kosa ny fietreny satria levina tahaka ny voninahitra izy. Fa miposaka ny masoandro mba amin'ny ainandro mahamay dia mampalazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny, ary levina ny antsaratareny dia toy izany koa no fahalazon'ny mpanan-karena amin'ny alehany. Sambatra izay olona maharitra fankapanahy, fa rehefa voaza-toetra izy dia ndray ny satro-boninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay ty azy. Raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy ahy, fa Andriamanitra tsy azony ratsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy olona izy. Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihy ny filany sy fitahiny izy, ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Aza mety ho fitahina ianareo raha lamalalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony, ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra no foroniny isika. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny 9:40 no entina mampahery somary sarotrarotra kely ity 9:40 sy ny 7:20 ity, fa andeha io no entina mampahery antsika ry havako malala. Na ifeza teny mihitsy no somary sarotrarotra ny nandika ny teny aza ny mpandinika ny mpivaofy ny epistily nosoratan'i Jakoba dia manamarika fa ohatran'ny nisy tapaka, ohatran'ny nisy tsy feza teny latsaka tamin'izy ity, fa ndeha ezahantsika ifampaherezana zany andiny zany ry havana. Aza mety ho fitahina ianareo raha malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aroka avy amin'ny fiodinana. Aza mety ho fitahina ianareo raha malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy any amin'ny ray ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fiodinana. Ny epistily izay nosoratan'i Jakoba ry havako
dia nataony Martin Luther hoe epistily mololo, saika nataony Lutera avokoa ny hevitenin'ny soratra masina rehetra, ary falmiaraba atsika rerako tratra ty alatsinainy fa 10 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho atsika anio dia ny epistily nosoratan'i Jakoba toko voalohany 1 ka hatramin'ny 7. Fakitsika aminaran'i Jesosy avako. Jakoba toko voalohany 1 ka hatramin'ny 7. Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo, mamangy ny firenena 12 monina any am-pelezana. Ny rahalahyko, ataovy ho fifaliana avokoa raha hiara-ny fankampanahy samy hafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana, areo ka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aokizy angataka amin'Andriamanitra zay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary tia omena azy zany. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory, fa izay mihanahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka topatopany. Fa aoka tsy hanampohandray zavatra amin'ny tompo izany olona izany, olona mirosaina izy miovaova amin'ny alehany rehetra. Aoka ny rahalaza ambany hanao ny fisandratany ho reharehany, fa ny manan-karena kosa ny fietreny satria ho levina tahaka ny voninahitra izy. Fa miposaka ny masoandro mba amin'ny ainandro mahamay dia mampalazo miatraka mihintsana ny voniny ary levina ny atsaratareny, dia toy izany koa no ho falazo ny manan-karena amin'ny alehiny. Sambatra izay olona maharitra fankapanahy fa rehefa voazatoetra izy dia andray satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo homena izay ty azy. Raha misy alaim-panahy, aokizy tsy hanao hoe Andriamanitra ny makafanahy ahy, fa Andriamanitra tsy azony raha tsy alaim-panahy sady tsy mba makafanahy olona izy, fa samy alaim-panahy ny olona raha tarehiny filany sy fitahiny izy, ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Aza mety ho fitahina ianareo rahalahy malalako, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana, tamin'ny sitrapony no terahany antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatry ny zavatra noforoniny isika. 1 avana no ifampahelezantsika amin'ny ty alatsinainy ity. Somary sarotsatra kely ty fehezanteny ity satria ny mpivaofy na ireo exégète ny epistily nosoratan'i Jakoba dia milaza fa ohatran'ny tapaka ity fehezanteny ity, misy latsaka asa no ny antony maro samihafa, ka dia somary misy mandringa ny fanazavana sasany. Dia avy amin'izany no ifampahelezantsika rehefa ko malala. Aza mety ho fitahina ianareo rahalahy malalako, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana. Aza mety ho fitahina ianareo rahalahy malalako, ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana. Ny epistily zay nosoratan'i Jakoba moa dia rahalahin'ny tompo, rahalahin'i Jesosy zany io, zandrin'i Jesosy. Ny nanoratra azy dia Jakoba rahalahin'i Jesosy tsika teo. Amin'ireo exégète katolika moa dia fantatsika fa tsy hoe tsy nanana ray tampo akory, tsy nanana ray tampo Jesosy, fa Jakoba zay neverina hoe zanaky ny mpiray tampo amin'ny Maria Jakoba, zany hoe kozaina tahaka zany.
fa amin'ireo mpivaofy ataontsika ireo avanana amin'ny testamenta vaovao dia manoratra milaza fa jakoba rahalany Jesosy tena rairay reny taminy io tsy hoe rairay moa zany satria Jesosy dia zanak'Andriamanitra fa tezainy raitapo amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny Maria fa ity epistily ity zay eto ampianatanantsika de lazain'ny Martin Luther koa hoe epistily mololo. Ny hoe epistily mololo de milaza hoe epistily maivana tsy no hoe Jakoba rahalan'ny tompo nanoratra azy na Jakoba tsy amin'ny apôstôly azy fa lay votoatin'ilay epistily no nahatonga ny Luther na hoe maivana ity epistily ity satria Jakoba de manome toerana ny asa. Jakoba de mamerimberina ny hoe foana ny finoana tsisy asa. Martin Luther nanindry mafy ny asa, nanindry mafy ny finoana. Ary toy izy manao hoe tsy de tena mavesa-danja satria amin'ny Paoly de ny finoana ny lasa lohan'ny asa. Tsy zava-dehibe mihitsy ary ny asa amin'ny Paoly hoy Martin Luther fa ny finoana no amonjena ny olona. Amin'ny Jakoba de amin'ny epistily ity zany dia manome toerana be asa mihitsy i Jakoba. Ary dia tsy adevitra momba zay mihitsika zay fijery Martin Luther zay fa betsaka ireo ankehitriny ireo manazava ny epistily Jakoba amin'ny fomba hafa ka tsy de manaiky loatra na tsy manaiky mihitsy aza ny hoe maha epistily mololo na epistily maivana ny epistily zay nosoratan'ny Jakoba. Avelatsika zay adevitra izay fa amin'ny andiny fa 5 eto ampiaratanantsika ity dia miresaka izy manao hoe aoka tsy hamita tena ianareo, aoka tsy omora voafitaka na hamita tena ianareo na latsaka ao anatin'ny fahadisokevitra fa ny zavatra tsara, ny zavatra mahasoa, ny zavatra mendrika na ataontsika hoe ny zavatra tanteraka tsy sikanina dia avy amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny ataontsika hoe fianarana teolojia dia raha fa mianatra teolojia zany ny olona na mpiomana mpitandrina io na laika tsotra io de mianatra ny antsoina hoe fotom-pinoana. Ary ao anatin'ny antsoina hoe fotom-pinoana de misy ataontsika hoe toko na chapitre momba ny fianarana ny tsara sy ny loharano ny tsara. Io no antsoina hoe agatologie. Raha izy ataon'ny olona any amin'ny filozofia rehefa ataontsika hoe amin'ny fianarana sasany ohatra ko any amin'ny faculte de théologie katolika de mandrakariva ampiarahany any amin'ny filozofia ny atao hoe agatologie. Ny antsoina hoe agatologia dia agatos zany hoe tsara, fianarana momba ny tsara, ny loharanony tsara, avy aiza ny tsara na ny fahatsarana, iza no mitondra ny fahatsarana, inona ny dika ny fahatsarana, inona no ateraky ny fahatsarana. Siansa na fahalalana momba ny fikarohana momba ny antsoina hoe fahatsarana ny antsoina hoe agatologie. Fa mifanolotra ao anatin'ny sampam-pahalalana io ihany fianarana fotom-pinoana osika no ianaran'ny ampianaran'ny protestanta sasatsasany. Ataoko sasatsasany satria misy protestanta sasany tsy mampianatra azy no ny maha ataontsika hoe manaraka ny fampianaran'ny Barthes. Barthes dia théologiana protestante ny taonjato 20 de Karl Barth dia nandany ampianarana ny antsoina hoe démonologie. Ny antsoina hoe démonologie zany de fampianarana momba ny Satana. Izay ao anatin'ilay taranja antsoina hoe ponérologie. Ny antsoina hoe ponérologie dia sampana ataontsika hoe chapitre na toko mifanohitra amin'ny antsoina hoe agatologie. Ny agatologie zany de fanarana ny tsara, fa ny ponérologie kosa dia fampahafantarana na tsy hoe fianarana amin'ny lafiny atao le izy fa hoe fandalinana ny hoe avy aiza ny ratsy, poneros ratsy, avy aiza ny fahalovana, iza no mitondra ny fahalovana, ahoana ny endriky ny fahalovana, inona ny dika ny fahalovana. Ary ao anatin'ilay fianarana no antsoina hoe ponérologie
no ianarana na ampianarana moa zany a na hanazavana hoe ny démonologie na ny asan'ny maizina sy ny fandropandrika ataon'ny maizina rehetra dia ny aizina rehetra de ny faculté théologie réformée sasana ny maro aza izay nanaraka ny fotom-pampianaran'ny Barthes, Karl Barthes zany de tsy mianatra mihitsy ara ny ary hitantsika amin'ny théologie amin'ny Barthes io tsy de mampianatra loatra momba ny pnéurologie izy mazava ho azy ao anatiny ny démonologie. Ny antony de hoy Barthes manao hoe satria Barthes de tena nanome toerana mihitsy antsoiny hoe kristologia na ny fianarana momba ny Jesoa. Izy manao hoe ny kristianina ozy da tsy de tokony andany andro loatra ianatra na momba ny démonologie. Inona moa ny antony tokony anarana ny démono ozy izy sy ny asan'ny devoly, inona mandany andro sy mandany fotoana fotsiny zany. Inona ny tokony anarana momba ny pnéurologie na ny momba ny ratsy, efa ratsy de ratsy. Tsy tokony alalinina ny ratsy mandany andro zany ny mason'ny kristianina de tsy any amin'ny devoly na any amin'ny ratsy fa tokony any amin'ny Jesosy Kristy tompo. Noho zany de tokony momba ny Kristy aza no andanina fotoana. Momba ny fianarana ny agatologie na ny tsara sy ny tokony atao fa tsy mandany andro any amin'ny fianarana ny ratsy. Tsy mitodika any amin'ny elo ny mason'ny kristianina fa mitodika any amin'ny paradisa. Tsy mitodika any amin'ny faharatsiana ny mason'ny kristianina fa mitodika any amin'ny lalana ho diaviny de ny fahatsarana. Tsy mierika any amin'ny faharatsiana fa tahaka ny vadiny Lota nierika tany amin'ny Sodoma sy Gomora ny mason'ny kristianina raha mandany fotoana mijery ny faharatsiana izy de tahaka ny vadiny Lota izay mitodika any amin'ny faharatsiana ka tsy mitondra fiainana ho azy zany fa mitondra fiainana de any amin'ny maso any amin'ny Jesosy Kristy tompo. Dia tsy ny faculté théologie maro izay nanaraka ny fampianaran'ny Barthes de tsy nianatra loatra na pahany kely fotsiny no ianarana momba ny tena andalinana ny momba ny inona zany satana, inona ny asan'ny satana, ny fandriky satana sy ny sisa rehetra na ny pnéurologie na ny démonologie. Dia arak'izany de eto ampilatanantsika de saika ny agatologie no hitantsika n'ity resahan'ny Jacob ty. Avy aiza ny tsara, iza no manome ny tsara, inona loharan'ny fahatsarana, atao ahoana ny atao mba azahoana izany tsara zany. Izay no asehoan'ity andininy fa 1 folo fa 7 folo eny mipaka ty amin'ny andininy fa 8 folo ary. Hotsika hoe resaka momba ny tsara izy ty fa tsy resaka momba ny ratsy. Ny taonjato enantsika moa de tena tondrono ireo ataontsika hoe sociologue amin'ny vanim-potoana ankehitriny indrindra ireo sociologue kristianina fa tena anjakan'ny ratsy mihitsy, tena anjakan'ny ratsy. Nisy boky anankiray vao efa tranainy ihany le boky, efa tranainy ihany le boky io fa naverenana namboarina araka ny tokony ho izy nosoratan'ilay efa tany amin'ny taona faraparana tena taonjato faharoapolo ny tena namola volana azy fa zao izy hitanao eny amin'ny mpivarotra boky tsy eto Madagasikara moa fa any ampitan-dranomasina nosoratan'ny Andrew Lobaczewski zay Lobaczewski zay nanamaka fakalalina momba ny akony antsoina hoe faharatsiana sy ny fahalovana eo amin'ny politika. Ny lohatenin'ilay boky de hoe la pnéurologie politique. Mapetrretra be rehefa mamaky an'io boky io anao mamaky an'io boky io anao de lasa nieritreritra mihitsy mijery ny fahalovana eto ambonin'ny tany. Fahalovana zay raha fitinina hoy Andrew Lobaczewski io hoe efa tena tsy lay olona ntsony no efa hiaran'ilay fahalovana fa lay rafitra mihitsy na lay système ka na olona manao ahoana no atsofoka ao anatin'lay système de ifindran'lay fahavoazan'lay rafitra ilay olona hoy nga Andrew Lobaczewski lay fahalovana zany dia manimba lay rafim-piarahamonina mihitsy. Resaha moa hoe ao anatin'io boky io antsoina hoe patokrasia
ny patokrasia ozy tsara ihany moa ny isokafatsika kely ndraindray amina lafiny zavatra satsasany satria ny fiaina kristianina de misandrahaka amin'ny lafiny zavatra maro amin'ny lafiny ara-panahy fa ara-panahy miaina ny ara-panahy ao anatin'ny fiarahamonina dia tsika hoe patokrasia zay resahan'ny Lobachevsky de ny hoe misy vondron'olombitsy na ataotsika hoe ao anatin'ny fiarahamonina de mety misy olona tsy mety tsy milamina ara-toetsaina zany olona zay mivohy faharatsiana nefa mitondra olona milamina zany eo anatina firenena de misy olona ataony hoe olona normal zany hoe olona mitoetra tsara milamina tsara miaina tsara ao anatin'ilay fiarahamonina kanefa ny mitondra azy de olona zay tsy mendrika raha-pitondratena ohatra tsy mendrika ara-moraly ao anatin'ilay fahalovana de zay moa zany no resahany lava ao anatin'ty atokarato fonteny fa lasa nitrehitra be mihitsy raha ohatra ka namaky ity asa soratra ity toana vitsivitsy lasa zay dia ivekenatsika lay tenin'ny Jakoba hoe ay ve zany ny fahalovana de tsy hoe ataona olona anankiray ihany fa mety ho rafitra mihitsy mety tahaka an'ireny voankazo misy paoma reny ohatra paoma lo reny de zao tsikelikely de magninika lay paoma na lay voankazo lay fahalovana de eto ary Jakoba manazava manao hoe ary ny fahatsarana kosa mba manahoana de hoy izy manao hoe aza manaiky fitahina ianareo na aza mamita tena fa ny fanomezana ny soa rehetra na ny zava-tsoa rehetra na ny zavatra tsara tsy misy kianina de tsy maintsy avany ambony eo zany hoe raha tsorina de zao zavatra rona telo no tokony ho atsain'ny mpino ndry avako malala raha miteny zany tsika manao hoe fahatsarana ho ao anatin'ny fiarahamonina misy fahalovana ny ainan'ny mpino ankehitriny raha ohatra ka arahana ny lojikan'ireo fanazavana maro samihafa hitatsika am'ireo mpandinika ny fiarahamonina de mahazo vaka be mahazo faka na mahazo vahana ny fahalovana io fahalovana io de raha jerena amin'ny epistily nosatany Jakoba zany de aty ambany zany hoe efa eto amin'ny tany izy eto amin'ny fiarahamonina misy atsika izy dia ny tiany Jakoba tenenina zany de zao manao hoe tsy ho ao anatin'ny fiarahamonina mihitsy no hiatsara ho azy tsy ny fiarahamonina mihitsy no anana hery hiatsara sy avao tsy anana an'izay mihitsy ny fiarahamonina na inona ataon'ny fiarahamonina dia tsy anana hery avao mihitsy izy ao anatin'ilay boky zay voalazako teo le hoe ponérologie politique dia zay nosoratan'ny Lobachevsky dia tsika hoe ilay fiarahamonina zany dia potika lo satria efa manjaka ao ny farafaratsy no izy ilay fiarahamonina de fanjakana zavatra farafaratsy ny telo de nataony hoe fitiavatena na iny fitiavatena daholo moa zany nataony hoe égotisme sy égocentrisme zany hoe lay tsy fitiavatena fotsiny fa lay fitiavana ny zavatra rehetra ho ny ivo ny tena ho ny tena ny ivo ny zavatra rehetra ny tena no misandratra ny zavatra rehetra de lo le fiarahamonina de hoy Jakoba eto manao hoe no zany de zao io fiarahamonina lo io zay iainan'ny itsoroan'ny kristianina vavolombelona de tsy manana hery ho amin'ny fahatsarana zany fa tsy hitohy fa tsy maintsy hiaratsy hatrany izy inona zany tokony ho ataontsika hoe fitaovana fisainana tiany Jakoba ho iainan'ny mpino ao anatin'izany fiarahamonina mialoha zany fahalomenmenina ve izy manao hoe jerety fahalovana jerety faharatsiana ampiazy ve ny fitenenana manao hoe jerety fahavoazana jerety fantrana jerety fitondratena jerety moral tsisy tsony ampy ve zay sa ahoana de tsy ampy zay ho Jakoba raha mamaky ty Jakoba epistily ty tsika ry avako de tsy ampy amin'ny famakina batsilana fotsiny
ny ratsy ny tsy mety tsy ampy zany tsy ampy ny hoe mamanky-patsinana na zay tokony atao fa inona ny tokony atao. de voalohany de lay fiovana toetsaina mihitsy no ambarany Jakoba eto ny hoe aza mihevitra fa io fiarahamonina mialoha io de iatsara tsy manana hery iatsara io na inona atao aminy na fomba ahoana de tsy manana hery iatsara io fa iaratsy hatrany io satria eto amin'ny tany io zay no azo ilazana azy fa ny fahatsarana de tsy maintsy ho avy amin'Andriamanitra ihany. Zay le agatôlôzia lay resahana Platon moa nampiasa voalohany io teny hoe agatôlôzia raha ohatra ka resaka moa fitadiavana ny fahasambarana izy dia hoy zany Jakoba eto milaza manao hoe zao no lazaiko ianareo izy kristianina natao anatin'ny fiarahamonina raha izany fandikana azy aza mihevitra ianareo fa iatsara io amin'ny herin'ny tenany hoe asiana sekoly ve asiana fitsipika ve amafisina ny lalàna ve amafisina ny fifampitondrana ve zany rehetra zany ozy dia mety fitaovana endrika ivelany ihany ary hazavain'ity ataontsika hoe le bac zeuski ity fa mety ho endrika ivelany izay mety ho mandoko ilay fiarahamonina fotsiny ihany io fa tsy manova ilay tena ao ilay fahalovana tsy manafaka ilay fahalovana anatin'ilay fiarahamonina io fa mandoko azy fotsiny ampandripandriana adrisa fa tsy afaka mihitsy ao anatin'ny fiarahamonina io ny fahalovana raha tsy avy amin'Andriamanitra irery ihany. Zany hoe ny fahatsarana zany de izao ho Jakoba avy any ambony izy tsy avy amin'ny asan'ny olombelona ny fahatsarana fa asan'Andriamanitra irery ihany. Ny fahatsarana sy ny fahatanterahana dia tsy kabary tenenina eny ambony vavahady tsy moral ilay fampitondrana ety ambonin'ny tany fa zao tena asan'Andriamanitra irery ihany. Ary zay no mametraka adidy ampino mametraka andraikitra amin'ny fiangonana ny hoe tsy ampy ny fitanisana ny loharan'ny poneros na ny loharan'ny ratsy tsy ny fitanisana ny fahadisoany ny faharatsiany ny devoly zay efa fantatra fa ratsy fa ny fanekena andray sy ny fifantohana fanazavana amin'ny fiarahamonina fa ao amin'Andriamanitra irery ihany no misy ny fahatsarana. Ary ny fahatsarana dia ao amin'i Jesosy na ao amin'Andriamanitra irery ihany. Ny tokony ho zaintsika zany afaka malala de ity tsy misy fahatsarana ho azy zany raha tsy ateraky ny asan'Andriamanitra irery ihany ao amin'ny fiarahamonina. Raha medram-panontaniana zany tsika ahoana no atao manoloana ny fahalovany fiarahamonina de ho tsika manao hoe tsy ampy ny filazana faloha ny fiarahamonina zay fahita isan'andro afaka miteny an'izany daholo ny olona rehetra fa izao ny mpino de izao tokony ho resy lahatra ary mino fa zao manao hoe Andriamanitra irery ihany no loharan'ny fahatsarana ary ny fahatsarana dia azon'Andriamanitra omena ny fiarahamonina. Io no mahatonga ny fampianarana ataontsika hoe réformé ny fampianaran'ny Calvin moa zany de zay mihitsy hoe tsy misy fahatsarana ivelan'ny Kristy. Jakoba reto mbola manao hoe fahatsarana avy amin'Andriamanitra malalaka kokoa Jakoba moa de miresaka fifamatoran'i Jesosy Kristy amin'Andriamanitra teneniny io manao hoe amin'ny 9:20 ny hoe tena nomena famelan-keloka nomena fanasitranana nomena tamin'ny sitrapony no miterahany antsika ho tonga zanany tamin'ny alalan'i Jesosy zany io fa Calvin de milaza mihitsy manao hoe tsy mitombona mihitsy ny sy ny fahatsarana ivelan'i Jesosy Kristy tompo. Raha ohatra ka tsy ao amin'i Jesosy Kristy tompo ilay fiarahamonina mety ho tsara ihany izy moral ohatra hoe mety mahay mirahina le olona mety ho mahay manaja aina izy mety manaja ny fananana izy fa tsy midika ninina mihitsy zany ara-panahy ny Calvin raha tsy ho afovoan'ilay fiarahamonina Jesosy zany hoe ny fiarahamonina misy an'i Jesosy no afaka mihatsara
ara-panahy ao amin'Andriamanitra. Mety misy mietreritra hoe tsara lay izy satria afaka mitandro ny fihavanana ho tsika teo, mety afaka mifampahery, mety afaka sy ny sisa rehetra, fa milafy ny moralina ihany zany, fa tsy tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny tsara eo anatrehan'Andriamanitra ka mitondra fiadanana sy fahasambarana dia tsotra fiarahamonina misy an Jesosy eo afovoany. Ary na olona aza dia zao tsy misy olona azo lazaina ho tsara raha tsy ao amin'i Jesosy. Mety mpanao asa soa izy, mety ho manana fangorahana izy, mety ny tontolo iainana izy, fa izao raha ma-réformé, ma-kristianina tsika dia zao manao hoe ao amin'i Jesosy rery ihany no misy ny fahatsara-piainana. Ivelan'i Jesosy dia tsy mitondra tsisy fahatsara-piainana. Ary io no mahatonga lay teolojianina protestanta nalaza be ndresazika teo hoe Calbart nanome toerana mihitsy ny antsoina hoe kristolojia, na hoe nanome toerana ny Jesosy Kristy tompo ny fampianarany hoe rehefa tsy eo aminao Jesosy dia tsy azo anatenan-javatra zany ianao. Hiteny amin'ny tananao eny mandrakariva ny mahampanota. Fa ao amin'i Jesosy Kristy tompo rery ihany ianao no amarinina, ka ny ditananao dia ditanan'ny fahamasinan'Andriamanitra rehefa ao amin'i Jesosy tsika, satria no amarinina tamin'ny Alan'i Kristy. No zany izao rehefa ko malala manoloana ny fahalovan'ny fiarahamonina zany, dia inona ny tokony ataontsika? Mangataka amin'Andriamanitra ny asan'ny fahatsarana. Tokony ho zaintsika zany dia ny hoe manana didy zany za fiangonana, manana didy zany za mpino, tokony ho resy lahatra zany. Fa izao tsy maintsy ao amin'Andriamanitra ihany no iavaozan'ny fiarahamonina. Adidiko zany dia izao manaiky ho fiasany zany Andriamanitra zany ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, manaiky za fiangonana zany no tokony ho fantsona mitondra zany fahatsarana zany avy ihany ambony makaty amin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo. Zany fahatsarana zany efa nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, zany dia hoentin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fitezana, amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fahazavan-tsaina, amin'ny alalan'ny fitorian'ny filazantsara mba hahatonga ilay fiarahamonina tsy hoe hiavao amin'ny herin'ny tenany, fa hiavao amin'ny alalan'ny rany Kristy, hiavao amin'ny alalan'ny herin'ny Kristy. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa, hiatrehin'ny fiangonana ny fahalovana ny fahavoazana amin'ny fiarahamonina dia izao io tenenin'ny Jakoba io: mangatahozy. Ny fahendrena dia azo angatahana. Raha misy ianareo tsy manam-pahendrena amin'ny diny 15 dia aoka izy angataka. Zany hoe lay fahatsara-piainana zany dia azo angatahana tsara amin'Andriamanitra, azo angatahana amin'Andriamanitra. Ny vavaky ny fiangonana zany dia ny hoe aok'Andriamanitra ny fahatsaranao, ampidininao ao amin'ny fiarahamonina mba handresy ny fahalovana, na inona loharan'ny fahalovana. Tsy variana any amin'ny fametraham-panontaniana amin'ny loharan'ny fahalovana ny fiangonana, fa tokony ho variana any amin'ny fametraham-panontaniana hoe tonga nay ve ao amin'ny fiarahamonina ny fahatsaran'i Kristy. Move ny fiangonana manana fifandraisana, move ny kristianina tsirairay avy, ny ankohonana tsirairay, ny fianakaviana tsirairay, move nangataka tamin'Andriamanitra. Fa ny adidinao Jakoba dia izao ny mangataka amin'Andriamanitra. Azo angatahana ny fahendrena, azo angatahana zany ny fahatsaran'Andriamanitra mba ho tonga ao anatin'ilay fiarahamonina. Dia aza faly, aza mionona moa zany, aza mionona fotsiny amin'ny fitantsanan'ny fahalovana, fa mangata mitoloma mihitsy amin'Andriamanitra. Fa ny fomba hoentinao mandresy ny fahalovana dia izao ao amin'Andriamanitra ihany. Zany fahendrena, zany fahatsara-piainana amin'Andriamanitra zany dia avy amin'Andriamanitra ihany. Ny midina avy any ambony zany, asan'Andriamanitra zany, fa tsy asan'olombelona. Fa ny fahatelo zay tokony hoatsatsika rehefa ko malala dia izao: tsy hoe mangataka ihany, fa mangataka amin'ny finoana. Dia Jakoba manao hoe zay mangataka nefa tsy amin'ny finoana dia aza manapo azo ninina. Zany hoe ny adiditsika pino zany raha mahita ny fahalovana eto amin'ny fiarahamonina isika, raha manatrika ny fahalovana etserotsika dia izao mangataka sika,
mino sika fa amin'andriamanitra ihany misy fahatsarana, mitodika amin'andriamanitra sika hoe omeo anay zany fahatsarana zany, ary tsy misalasala, tsy mianahana, tsy mieritreritra manao hoe ka ngaba kosa io fiarahamonina io mety mba mety tsaratsara kely ihany na tsy ao ary ny fitoriana ny tenin'andriamanitra, tsy eo ny aza misalasala fa mangata amin'ny finoana, mangata amin'andriamanitra. Engany afaka malala ho takatrytsika ary fa manana didy isika pino, tsy ho an'ny tenantsika ihany. Ianao nge ahian'andriamanitra, eno fiainanao nge feo mba fahasoavan'ny tompo, vita patisy ianao ilay fanasan'ny tompo, ianao mibebaka ianao, zany de matokify efa amin'ny tompo. Ary le fiarahamonina misy ianao mba ahoana, le firenena misy ianao mba ahoana. Lay zao tontolo zao zay ambaran'ilay mpanoratra lazaiko taminareo hoe Lobak-Zeoski, izay patokrasia no mitondra azy. Inony zany? Zany hoe olombitsy ao anatin'ny fahalovana no mitondra zao tontolo zao. Ka itsika olona kristianina manana an Jesoa, kristianina manana ilay fanazavana, hoy Jakoba hoe te hoentiny zany patokraty zany. De mangina ve avako malatsika manoloana an'izany, tsy ny hoe fitaomana ilay fiangonana ilay fiarahamonina iavao ny zava-dehibe, fa ny fitodian'ireo olona manana ny tompo ireo amin'Andriamanitra, sy fanekeny hitondro zany fanekeny ho fantsom-piainana, ho fantson'ny fahazavan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao. Farany avako malala de zao hoy Jakoba manao hoe ny tsara rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Zany hoe ao amin'Andriamanitra no misy ny fahatanterahana, ary tsy misy faharatsiana ao amin'Andriamanitra. Engany malala ho ianao pino, atakatra zany adidy miandry ianao zany, manoloana ny fahalovam-piarahamonina, manoloana ny tsy fahamarinana, ny alatra, fitiavatena, dia fatatsika rehetra fa asan'ny fahalovana zany. Tsy tiatsika hevitra zany, tsy mila fanazavana lava, tsisy adikevitra zany fa asan'ny faharatsiana, asan'ny devoly. Fa izao ny asan'Andriamanitra, ny fahatsaram-piainana an'Andriamanitra ve efa mba nangatahanao, manaiky ho fiasany zany ve ianao? So ianao isan'ilay mihevitra manao hoe io fiarahamonina nge mety tsara rehefa atao tsaratsara ny programme am-pampianarana, rehefa atao tsaratsara ny lalàna, de tsy zay le avako malala, tsy zay no andrasan'ny tompo. Raha izay de tsy mety tsara zany mihitsy. Endriky ivelany ihany zany, fa ny tena mahatonga ny mety tsara de zao ao amin'ny Jesosy rery ihany. Alahelo ary avako malala, mandraisa ndraikitra, ino ndraikitra raisinao? Ndao hivavaka, androalika hivavaka ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny Madagasikara, ho an'ny fianakavianao hoe tompo amarino ny teninao, fa ianao ny loharano tsara rehetra, ary efa nomenao tamin'ny alalan'ny fanahinao masina zany fahatsarany zany, de aoka anjaka eto amin'ny taninay. Nisy fehi-kevitry ny conseil communique des églises ny tany amin'ny taona 20 tanoany, nanao hoe fanamasino avaozy ny voary manontolo. Asa izy ny tany Canberra angambany, zay antsoavo ny fiangonana era-tany zay, de tao menao fa tsy fa zany antso zany manao hoe avaozy ny voary manontolo, de mbola vavaka kehitriny ihany zany. Ary verina fa tokony ho vavaky ny mpino kristianina rehetra amin'izao taonjato iroborobon'ny fahalovana na iazakazahan'ny fahalovana izao, de tokony ho vavaky ny mpino ity tenin'ny Jakoba ty hoe ny fahatsarana de avy any ambony. De mitenitsika manao hoe fanahy masonao havaozy ny voary manontolo, mba hiatsara sy hanana haimbo avao ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa ataonao takatray fa tsara ianao Andriamanitra, ary ao aminao ihany misy ny fahatsarana sy ny fahatanterahana. Eto amin'izao tontolo zao ilay ratsy, ary efa nanimba ny fiainan'ny tsirairay, manimba ny fiainam-pianakaviana, manimba ny fiainam-piarahamonina, eny manimba ny fiariana sy ny fifandraisana, ka mahatonga ny mpiarabelona ho mpifanandrina, fakahala, mahatonga ny fiariana ho fifanambakana, mahatonga ny fiariana ho fifampitsetsefana, ary mahatonga ny fitsarana miangatra eo anivon'izao tontolo zao. Tompo, saotra anao zahay
fa nampahafatarinao anay amin'ity volana maritsy ao anatin'ny karemy ity fa ao aminao ihany misy ny fahatsarana dia meteza tompo iay ny vavaka iraka lehibe ny famindramponao aoka iavao izahay ary mpanavao amin'izay toerana misy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao aoka ho fantsona mitondra fiainana mitondra fifaliana fiavaozana izahay tsy manana hery iova ny fiarahamonina raha tsy eo ianao Andriamanitra dia mitalo amin'ny famindramponao izahay ary tsay ny fahatsaranao tompo havaozy ny fiarahamonina ho resy ny fahalovana sy ny firongony ny fantrana ny adilà ny fifandirana ny aretina fa meteza tompo amin'izao karemy zao androtsaka ny fahatsaranao amin'ny tsirairay avy amin'ny fiangonana amin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fanahinao masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay zay efa nitondra ny fahalovany fahotanay teo amin'ny hazo fijaliana misaotra re Jesosy Kristy mpamonjy eo no ny famelan-keloka tolotra ao anay fa avaozy izahay ho mendrika ho masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy amen.